I Paoly sy i Kôlôsia. I Paoly sy i Kôlôsia. Izany no anasarantsika rehetra amin'izao maraina izao. Miaraba antsika indray amin'ity faran'ny taona ity. Farana ny taona. Ny taona no irina hifarana, fa ny fiarantsika amin'Andriamanitra kosa dia mitohy mandrakariva. Misaotra an'Andriamanitra isika satria natratra izany fotoana izany, dia ny fiadanana mandrakariva ho aminao sy ny ankohonanao. Ny andinina tao tadidina dia ny Filipiana 4:4, mifalia mandrakariva amin'ny Tompo, hoy izao indray, mifalia. Ho eniky ny fifaliana ny tontolo andronao androany, miraso antsika tsirairay avy. Amin'ity androany ity dia iresaka isika i Paoly sy Kôlôsia. Iza moa Kôlôsia? Kôlôsia dia tanàna kely izy io, tanàna kely, faritra kely. Ary lalambe avy any Efesôsy makany Eufrata no mamaky azy, zany hoe misy ampanandalana zany eo anilan'ilay Efesôsy, makany Eufrata, makany amin'ity faritra Kôlôsia ity. Ny apôstôly Paoly dia tsy mbola namanga ny tany Kôlôsia, kanefa dia hita fa nisy fahombiazan'ny asa fitoriana paikady napetraky Paoly ka nahatonga ny Kôlôsia naray ny filazantsara tamin'ny alalan'ny Epafra. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Kôlôsiana 4:12, manao hoe: manao velomanareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy, ary mikely aina mandrakariva mifangatahana amanareo mba hitoeranareo marina ka hatoko tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Iza moa Epafra? Epafra no alazo lazaina hoe nitondra ny filazantsara tao amin'ny tanàna io. Petraka indray ny fantaniana, taiza nazony Epafra ilay filazantsara? Ry mpiara-midinika namana, azo inona fa nandre ny tenin'ny Tompo izay notorian'ny Paoly tany Efesôsy i Epafra. Zao no voalaza ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 7:10. Asan'ny Apôstôly 7:10 ka ny andininy 10 dia zao no fanambarany: ary nahatra 2 taona garangidina izany ka dia nandre ny tenin'ny Tompo izay rehetra nonona tany Azia, na jiosy na jentilisa. Hitantsika tsara zany fa betsaka ireo olona izay nandre ny afatry ny filazantsara tamin'izany toerana izany, ary azo antoka fa nandray an'izany i Epafra. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy no vavolombelon'ny fielezan'ny filazantsara tamin'izany faritra izany tany Efesôsy, amin'ny Apokalipsy 1:4 milaza an'izany. Ny fanazavana dia hitantsika tsara fa ny tonga hatrany amin'ny hatrany Kôlôsia ny filazantsara ary anisany niova fo tamin'ny asan'ny Paoly ireo nimponina tao Efesôsy, ary anisan'izany Epafra. Nandre ny toritenin'ny Paoly tao Efesôsy, Epafra, ary tonga mpiara-miasa tamin'ny Paoly izy, ary nitondra ny filazantsara tany Kôlôsia. Ianao koa mety nandre ny filazantsara tamin'ny toerana anankiray ianao, ary dia nentinao tamin'ny toerana hafa izany filazantsara izany. Zay le fampielezana ny filazantsara, ary zay ny adidy zay tokony ataontsika tahaka izay nataon'ny apôstôly Paoly. Io tanàna io dia tanàna kely anankiray, kanefa dia tanàna izay nitoriana ny filazantsara. Ny fivavahana tamin'izany toerana izany dia misy andriamanitra maro samihafa, ary sahirana ihany vao natafiditra ny fitoriana ny filazantsara tao ny Epafra. Kanefa na izany na tsy izany aza dia hitantsika tsara fa betsaka ireo olona izay nandray ny filazantsara tany Kôlôsia ary nahatonga fiovampo betsaka tamin'izany. Ary anisan'izany koa kristianina anankiray izay nisongadina tahaka izany koa tany Kôlôsia, i Filemona, izay azo inona fa niova fo niaraka tamin'ny Epafra rehefa nandre ny toritenin'ny Paoly tany Efesôsy, i Filemona sy Epafra. Ary izay indrindra nahatonga ny i Paoly iteny tamin'ny
manasantsika ny manokatra amin'ny bokon'ny Filemona toko fa Filemona ka ny andininy fa dimy tsisy toko moa ny Filemona fa tonga de toko anankiray izy io fa tonga de andinina zany le izy eo amin'ny andininy fa 5 sy manaraka fa izany anga no nialany vetivety dia ny mba anananao azy mandrakizay tsy toy ny andevo intsony anefa fa efa mihoatra noho ny andivo dia rahalahy malala indrindra ho ahy maika fahohoanao na amin'ny nofo na amin'ny tompo. Nisy fifampiresahana zay nataony Paoly teto ny amin'ny Filemona ny amin'ny andraisana ny Onesimosy mba ho toy ny rahalahy izy. Nisy olana mantsy tamin'izany fotoana zany amin'ny resaka fanandevozana de ozy Paoly hoe raiso izy, raiso ho toy ny rahalahinao izy. Zany zavatra nitranga tany Kôlôsia famporisihan'ny Paoly any Filemona zay efa niova fo de mba handray ihany koa ny Onesimosy moa le midika hoe maso de ozy Paoly hoe raiso izy na de nitaky ny amerenan'ny Paoly any Onesimosy zay ho an'ny Filemona zany lalàna romanina de nanetsika ny fony Filemona sy ny fiheritreretany ny tenin'ny Paoly amampinamany azy ka de namporisika ny Onesimosy izy tsy ho toy ny andevo fa toy ny rahalahy. Ry mpiara-midinika namana ny mpiara-mivavaka ny membre ny fiangonana izany de toy ny rahalahy. Zay no mahatonga antsika hiteny manao hoe rahalahy sy anabavy satria ny membre rehetra amin'ny fiangonana tany Kôlôsia de hoe raiso ho toy ny rahalahy ianao izy. Zany ny fiangonana nitranga, zany ny zavatra nitranga tany fiangonana tany Kôlôsia niaraka tamin'ny apôstôly Paoly. Andriamanitra ane hitahy antsika ka ireo fandaminana zay napetraka tamin'izany fiangonana zany de mba ho raisitsika ihany koa fandaminana ho antsika amin'izao ankehitriny izao. Ny ary hiaraka hivavaka isika raha marana izao dinika izao. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fa nomenao torohevitra indray tamin'ity androany ity ka nampafantaranao anay fa rehefa mandray ny filazaon-tsara izahay dia adidinay kosa ny mitondra izany ho any amin'ny hafa. Nampianaranao anay ihany koa fa tokony hifampitondra toy ny mpirahalahy izahay rehefa ao anivon'ny fiangonana ka mba hiaina ao amin'izany firalahiana izany. Apetraka am-pelantananao ary izany dinidinika izany mba ho saintsainay ka de zay mahasoa anay de apetraka am-pelantananao mitahianay amin'ity tontolo andro ity. Anarany Kristy nangatana ny vavaka. Amen.